Oui, Monseigneur Benjamin Marc, oui. Manomboka iniany ny ho avy fa tsy amaregny. Anio ny ho avy fa sy rampiso raha rena tokoa izy. Izegny ny afatra. Niany ny ho avy fa tsy amaregny. Tadidinareo zay. Anio ny ho avy fa sy rampiso. Otra fa hafa nareo mihaino anazy angamba. Anio ny ho avy fa sy rampiso. Azavay. Sara ny anio. Zany hoe arena ny anio. Sara ny anio. Sara ny ho avy. Resadresaka iaranao amin'ny Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio Fagniry. Arakaraky ny anionao zany a, ny androany no mahatsara ny rampiso. Manomboka iniany no ho avy fa tsy amaregny. Ka noho izany tandremy sara ny anio fa ny anio ny ho avy fa tsy rampiso. Zegny ny afatra. Qui est comme toi, ô Éternel, qui d'autre que toi nous vient du ciel? Qui est comme toi parmi ces dieux, n'accomplissant que des merveilles? Agnaterana fiarabagna mandrakariva nareo miagnaraka ny fandaharagna dia toy ny mazatra atsika mo araky zegny feo famantaragna izegny dia ny resadresaka iaragna amin'ny Monseigneur Benjamin Marc Ramarson no arahantsika menakavy amin'izao fotoagna zao ty. Manohy ny asa mampiandrindry azy ny archevêque ka nagnatanteraka ny visite pastorale tery amin'ny paroisse Notre-Dame de l'Assomption Tanambao ny fa 7 ny faharoapolo ary ny faharaiky amby roapolo ny volagna jiona lasa teo. Ka ny lamesa tamin'ny asabotsy andro faharoa tamin'izegny visite pastorale zegny no arahantsika ito amin'ny fandaharagna ny fampianaragna nataony tamin'ny alalan'ny toriteny no arahantsika amin'izegny. Koa magnasa nareo ampitiavagna sy ampagnajagna hagnaraky zegny fandaharagna zegny hatramin'ny farany. Ombatsika mianakavy aniany tompo vaovao mafaly Jesosy Kristy tompotsika nosoratany Masinda Matio. Nalegny eo amin'ny toko fahaeniny. Tamin'ny zany andro zany Jesosy niteny tamin'ny mpianany nanao hoe tsy misy ologno mahay manompo tompo roa fa ny anankiray ho alany ary ny anankiray ho tiany, na ny anankiray ombany ary ny anankiray ho esoiny. Koa tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy ny vola ianareo. Noho izany izao no ataoko aminareo. Aza manahy foana ny amin'ny ainareo dia izay ho haninareo na ho sotronareo na ny amin'ny tenanareo dia izay ho tafianareo. Moa tsy ny aina no ambony noho ny hanina ary ny tena noho ny fitafiana. Jereo ny voromanidina fa tsy mba mamafy na mijinja na manangona antsopotra ireny fa ny rainareo izay any an-danitra no mamelogno azy. Ka iza aminareo na dia manahy azy no mahay magnalava ny tenany na dia iray akio ihany aza. Ary ahoana no anahianareo ny amin'ny fitafiana? Zaho ny faniriny lisy any an-tsaha fa tsy mba miasa na mamoly ireny. Kanefa alazaiko marigna aminareo fa na dia i Solomona teo amin'ny voninany rehetra aza dia tsy mba nitafy tahaka ny anankiray amin'izy ireny. Ka raha toy izany no fanafen'Andriamanitra ny ahitra eny an-tsaha izay eny anio nefa tsy mpianapatagna rapitso, tsy mihoatra noho izany va ny ataony aminareo ry kely finoana. Noho izany aza manahy ianareo manao hoe inona no hoaninay na inona no sotronay na inona no tafianay, fa ny jentily no mikatsika izany rehetra izany. Ary fantatry ny rainareo izay any an-danitra fa ilainareo izany. Koa katsaho ary alohan'ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany
dia omena izany rehetra izany ianareo fanampiny ary aza manahy ny ampitso ianareo fa ny ampitso anahy ny azy ary ny anio efa ampy ny fahoriana midona aminy izany ary ny teny ny tompo aneo anao ry kristianina havana va ny mpitona lehibe ho an'ny paroasy anankiray ny famangina pastoraly araky ny averiko matetika sy ny tenako no mamangy raha miatrika n'izay vizity pastoraly izay isika fa ilay mpiandrony tsara dia i Jesoa lay mikarakara mikolokolo mampianatra mizara fahasoavana ary diazay no iomanasika an'izay famangina pastoraly izay mba ho isy ainga vao irosona amin'ny fiainam-baovao avozin'izay famangina pastoraly izay ka ialako siniary amintsika raha somary lavalava fohifohy ny fampianarana ataoko amin'izao maraina zao kanefa mino aho fa isika koa maniry ary mpirimo anareo no miteny an'izay amiko mba hazo fampianarana ary ny tenin'Andriamanitra raha teo manosikay izara izay amintsika anisany fototra lehibe itoeran'izay famangina pastoraly izay no hoe fanirahana asika iroso amin'ny lalindalina kokoa fa indrindra moa nanapa-kevitra isika eto amin'ny diosezi fa sisy zay diosezi zay sisy zay paroasy zay sisy zay quartier zay fa isika no mampiteraka tahaka ny nahaterahantsika ara-panahy amin'ny batemy isika no mampiteraka n'izay diosezi izay fa indrindra amin'ny fandraisasika tanana miandry anao miandry ahy miandry asika olo raika ny diosezi afahany iroso lalindalina kokoa amin'izay fampandrosona ny fanjakan'Andriamanitra ao am-posika sirairay avy ary eo anivo ny fiainansika andavanandro amin'ireny fiainana tokatrano fiainana any am-piasana ka ny fototrary ahafana manatanteraka an'izay ary lazay ny evanjely androany ary araky lefa nilazaiko teo am-piandohana ho amafisika zay natao hoe confirmation dia sinona fa ny safidy matotra iza no tompo isika iza no andriamanitsika aiza ny arenasika inona no arenasika mifikitra amin'inona isika ary fiainana manahoana no fiainantsika mampasihay asika ary Jesoa androany Andriamanitra sany vola ve efa niteny izy omaly ary teo ampibanjinana azy sika tamin'ny sakramenta masina volany fomasin'i Jesoa raha teo zao hoy izy amintsika omaly
zay misy ny arenareo no misy ny fonareo. Fo aizary ny fo ao amsika tsy lay tova izay fa ny mahasika kristianina tokoa ve isika, manahaka azy tokoa ve isika, izy tokoa ve ny arenasika? De hoy izy amsika androany ary, izy ny tomponareo, Andriamanitra sa ny vola. Fantatry ny Jesoa ary vola nantitra teriny tamin'ny evanjely fa zavatra sarobidy ihany koa ny vola, kanefa fantany koa ary ampisahivina amsika ary tandremo fa raha ny vola no zary Andriamanitra dia simba ny fiainantsika. Ilaina hozy izy ny fiainana andavanandro. Jerenareo tamin'ny andron'ny Salomona, jerenareo ny Lisy, jerenareo ny voromanidina, ny fiainana sarobidy. Fa zao izy, raha ny vola no zary Andriamanitra dia potika ireo rehetra ireo. Dia hitasika tokoa ary kristianina havana am'izao andro iainasika izao, amin'ny sokazim-piainana rehetrarehetra, raha ny vola no manjaka dia zary fanapotehana ary korotana. Milaza miara-mahita isika eo amin'ny fiainasika andavanandro ary ny fiainam-pirenena azy. Sy ny vola ny rasy, fa ny vola mitondra amin'ny rasy. Asa raha azonareo no mahasamihafa an'izay. Sy ny vola ny rasy, fa ny vola ny mitondra amin'ny rasy raha izy no Andriamanitra. Ilaina ireo rehetra ireo izy fa ataovy ao anatin'Andriamanitra, ary dia izay ny fandresana tanana ary kristianina hafa. Ary zay no mahatonga ny mason-dahapoly mananatra sika ihany koa mba sy ho irearea, anana fanaitretena. Ka izay indrindra no ampisahiviko ary alohan'ny resadresaka sika rehefa avy eo, ary afahasika miroso amin'ny lalindalina kokoa. Any mino aho fa efa nampidinina moa zao na ny fandraisana anjara, fandraisana tanana moa zany, ka tokony hoanana isam-pianakaviana lay taratasy ka etasika n'izay sary-tanana izay. Ka raha tiasika tokoa ary fa sy ny vola no Andriamanitsika, ireo toe-panahadimy zay mbola ampisahivi ny mason-dahapoly azy amin'ny vakiteny voalohany fa amin'ny fomba hafa ny lazany azy. Toe-panahy voalohany hitasika amin'iny sary-tanana iny amin'ny fandraisana tanana ny fiainam-pinoana, ny fiainana ny eglizy manontolo, irososika lalindalina amin'ny fanitarana ny fanjakan'Andriamanitra mba i Kristy no arenasika, dia voalohany fantatra sika sara zay ny fahafoizana. Raha seho ny fahafoizana dia zary ny vola no Andriamanitra, satria komboninao daholo, horaisinao anao daholo ny zavadrehetra. Fa raha mahafoy kosa ianao, araky ny lazainy Jesoa amitsika androany, zay ny atao hoe mikasaka ny fanjakan'Andriamanitra, ka sao aloha ny fanjakan'Andriamanitra. Fahafoizana izay. Ary araky ny lazaisika, zay fikasahana ny fanjakan'Andriamanitra zay, zay fahafoizana zay, satria ny manodidina sika matetika aho no mampianatra sika hoe ny fahendreny zao tontolo zao zay misitona sika, ary mbola nampisahivin' Jesoa zay, ny masonao no izerenao ny fiainanao, hoy izy tamitsika omaly. Ka raha madio ny masonao, mazava ny masonao, azava ny fiainanao, ary sambatra ny madio fo fa hitan'Andriamanitra izy. Ka eo anatrehan'ny safidy ary
dia tsy maintsy manana fahasahina isika ary zay no andrandray isika avy amin'ny sakramenta ny fankaherezana ary zay no andrandray isika amin'izao pentekoty vaovao zao ary zao fiaina sika izao dia mitaky fahasahina mitaky azon-damosina satria mitarika sika amin'ny tsy fanao azy ny zava-misy miala siny aho raha miteny an'ity aiza ka ny olona zay mampirisika amin'ny fanalana zaza no asaina miditra amin'ny maison des jeunes ka asina hikarakara azy fa tsy mba ny ara-panahy ny razasika mahafantatra sara ny fanahy maolona ny famonona olona no asaina miditra eo anivon'ny maison des jeunes eto Madagasikara araky ny sonia zay vao natao vao sy ela izay mitaky fahasahina isika mba haneo ny finoansika ary zay fahafoizana izay dia mitaky an'izay fahasahina izay fa araky ny lazaiko teo i masin-dahapôly mampianatra sika androany ary ao anatin'izay efa lemesika zay sy hoe isika no matanjaka ao anatin'izay fahalemesika zay no anehoan'Andriamanitra ny fahasoavany ka mitaky fanatretena sy ho tanteraka tokoa ny fandresana tanana raha rehareha no entina naovana azy i Jesoa lay zanak'Andriamanitra tompon'ny fahefana rehetrarehetra dia nihetry tena izy eto aho dia manao entre parenthèse kely miala siny aho monseigneur ozy fa ahilikilika n'olona loatra satria ony sy taky zao dia misy aza miteny fa friperie aho sambatra anao ao fa na i Jesoa zao sy nanao sy nanana friperie raha noho ny finoana noho ny finoana noho ny fitiavany asika Jesoa teraka atao ohatran'omby ka anao zany ao ataon'olo hoe friperie finoana friperie sambatra ianao zany ao satria ao anatin'ny finoana marina zay le fanetretena zay Jesoa nanaiky anetretena toe-panahy fahatelo fantatra sika sara amin'ny fandresana tanana izay dia ny fanetretena ary ao anatin'izay ny fanimpona izay toe-panahy zay ilaina koa irososika lalindalina koa andresasika tanana ny diosezesika ny fiainasika manontolo ny fiainam-pianakaviana fiainan'ny eglizy fiainan'ny paroasy ary fantatra sika fa sy ho tanteraka izay rehetra izay ary zay no natonga raha tadidinareo sara omaly asa mora ao izy ireo fa nitatitra tonga amiko dia nagneto amintsika fosiny aza efa zato mahery ny isany anao confirmation ny olona anao examen dia sy maintsy manao révision ary misy aza asika ray aman-dreny manao cours particulier satria fantatra sika fa are sarobidy zay fianarana izay mba fantatra sika ray aman-dreny sy manome siny aho efa nampisahiviko zay maly ampitao amin'ny zanasika hoy aho ka manatena ary aho fa ao ireo zato mahery izay andray confirmation sy diplôma ny confirmation nefa ny diplôma zay lefosasika anaovasika cours particulier alefa mianatra ny zanasika andray ny confirmation izy sy mivavaka confirmation inona ary zany any sekoly any ve fandrindra ny sekoly katolika mampasay an'izay
satria maro amin'ireo zanasika reo mianatra amin'ny sekoly katolika. Mampasay an'izay ve sika ary mampirisika an'ireo zaza ireo? Anjarasika no mandiny fotoana anaovana safidy matotra ny famangina pastoraly tahaka izao. Ary dia ho alalinsika rehefa avy eo moa izany rehetra izany. Sy hoe araky ny lazaiko sy resaka contrôle, sy resaka inspection no atongavako fa araky ny lazaiko teo ny mpiandrony tsara ary fantatra sika izy Jesoa fa sy mba nisalasala izy ary zay koa ireo apôstôly mbola enisika i masinda Paul teo ary mbola enisika i Jesoa sy misalasala izy milaza ary dia mbola izay no averiny ho indrindra izy ary eo no amaranako azy ka sao alohan'ny fahazakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany dia omenanareo zany rehetra izany ho fanampiny ary aza manany ampiso ianareo fa ny ampiso anany azy ary ny anio efa ampy ny fahoriana midona aminy ka anjarasika tokoa ary kristianina havana no manararoatra an'izao fotoana famangina pastoraly izao mba andiniasika ny fiainasika manontolo ary ametraka azy eo ampelantanan'Andriamanitra fa indrindra moa amin'ny alalan'ny Eukaristia. Rasatanana dimy no entisika nanao fanoarana amin'izay fandresana tanana izay ny fahafoizana, ny fitiavam-bavaka, ny fanetretena, fahasahina, fanompoana ka izao no andro sarobidy ary ho ansika ka mba hahatonga asika koa ho apôstôly ho vavolombelon'ny Kristy. Ankasitrahagna aby anareo jiaby naharaka ny tandregny igny fandaharagna igny hatramin'ny farany ka dia zay koa moa ny azona tolotro teto amin'ny fandaharagna ka ametrahany veloma mandram-piona aminareo tsy mahafoy tsy mahasaraka zay amin'ny alalan'ity fandaharagna resadresaka iaragna amin'ny Monseigneur Benjamin Marc Ramarson ity. Veloma tompoko lahy sambe tsara tompoko vavy. Oy Monseigneur Benjamin Marc hoe manomboka iniany ny ho avy fa tsy amaregny. Anio ny ho avy fa sy rampiso raha rena tokoa izy. Izegny ny afatra niany ny ho avy fa tsy amaregny. Tadidinareo zay anio ny ho avy fa sy rampiso. Otra fa hafa nareo mihaino anazy angamba. Anio ny ho avy fa sy rampiso azavaiko. Sara ny anio zany hoe arena ny anio. Sara ny anio, sara ny ho avy. Resadresaka iaranao amin'ny Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio Fagniry. Arakaraky ny anionao zany a ny androany no mahatsara ny rampiso. Manomboka iniany no ho avy fa tsy amaregny. Ka noho izany tandremy sara ny anio fa ny anio ny ho avy fa tsy rampiso. Zegny ny afatra. Qui est comme toi, ô Éternel, qui d'autre que toi nous vient du ciel? Qui est comme toi parmi ces dieux, n'accomplissant que